Rehefa tsy ampy motivation anao dia misy zavatra heverinao hoe tsy ilainy dia lasa anona zany e. Io moa zany anisan'ireny hoe péché l'un des 7 péchés capitaux la paresse. Mahatonga anao lasa miena le zoto-po zany dia ohatra ianao zany hoe tokony hoe s'appliquer bebe koa anao amin'ny langue zany fa fantatrao fa hoe raha vao miala Madagasikara ianao dia tsy afaka hiteny gasy na teny frantsay fa tsy maintsy teny anglisy fa noho le antony fankamoana dia lasa milatsaka kanefa ny mpianatra tany amin'ny 1958 60 ohatran'izany olona mamaky boky be motivé be ka io resaka motivation zany io kanefa le motivation zany avy amin'le valeur no azahoanao motivation. Izy zany raha resaka hoe matematika sy ny karazany zany dia misonitra ny resaka teknika zany dia misonitra ny niveau ny mpianatra en général zany fa le resaka mahaolona tena mampidina be ary lasa hoe raha tompona orinasa zao dia mitady olona mahatoky izy sady mahay. Mety mahita olona mahay izy fa tsy mahatoky dia namany tsy misy ihany zay fa ny teny ilaina sady mahatoky mahay zay ary afaka inégocier. Rehefa ohatra ianao zany respecter ny valeur sûr ianao ary tsy matahotra ianao zany fa ianao hoe raha vao corrompu indray mandeha ianao dia vidin'ny olona amin'ny asian'ny olona mivarotra tanindrazana ianao dia vidiny moramora ianao. Zay mampalemy le betsaka amin'izao fotoana izao zany fa le verenany zay le valeur zay raha ny primaire sy ny karazany moa zay dia l'instruction civique zany tena zava-dehibe zay zavatra zay satria ny olombelona tsy ordinateur fa olombelona io hafa ny fonctionnement zany olombelona io. Zavatra hita zany raha hoe niainga tamin'ny 1958 ka hatramin'ny 2018 zao dia ny économie-tsika zany dia nidina. Ny isan'ny mahazo diplôma zany eto Madagasikara miakatra dia zay zany mampiseho fa le mila fijerevana zany le resaka fampianarana ambony fa maninona no lasa nidina l'izy nefa nisan'ny diplômé miakatra zany hoe le quantité zany miakatra ny diplômé fa ny qualité nidina. Ary zay zany natonga anay nanangana ny ECMA zany hoe mijery ahoana ny azahoana fampianarana ambony zany tena hoe ampandroso ny Madagasikara hoe ny ECMA zany hautes études chrétiennes management et mathématiques appliquées au service du développement. Dia raha mijery zany nareo ohatra zany hoe Barack Obama ohatra zany hoe Macron ohatra tsisy manana doctorat zany ny antony zany dia io bac plus 5 io zany ny tena hoe anisany tena hoe ataontsika hoe solution zany tokony hoe tena hoe atao zay mahatsara azy zany. Rehefa tafavoaka bac plus 5 master 2 ny olona zany dia tokony olona tompona andraikitra tanteraka zany na eo amin'ny fitantarana orinasa na eo amin'ny fitantarana firenena zany. Ka zay zany hatramin'ny 97 namoronana ny ECMA nakaty dia ny fanatsarana an'io bac plus 5 io zany ny tena nataon'ny ECMA zany. Inona no spécificité ny fampianarana ataon'ny ECMA? Voalohany zany dia sekoly kristiana ny ECMA. Ny tena acteur eo amin'ny économie zany sy eo amin'ny raharaham-pirenena zany dia ny olona. Dikan'izay zany dia mila olona zany azo antoka mahafantatra ny valeur fondamentale ny sotoavina fototra. Dia ny ECMA zany manisany tena hoe mandany andro mihitsy fotoana mihitsy amin'izay fampitana ny sotoavina fototra zay. Ato amin'ny ECMA zany dia 3 ny tena hoe azo atao anaovana amezana an'izay sotoavina fototra zay. Voalohany zany amin'ny sainam-pirenentsika iny zany dia ny sotoavina voalohany dia ny fahamarinana satria ny fahamarinana no manandratra amin'ny firenena ozy miabolana zany. Ary raha misy ady amin'ny fahalovana lutte contre la corruption voalohany indrindra dia miainga avy aty amin'ny fampianarana ambony satria ny
contraire ny corruption zany de famana sotoavina faharoa zany a de iny maitsomaitso amin'ny sainam-pirenentsika iny zany fanantenana no officiellement ny amin'iny zany espérance fa ato amin'ny ekma zany izy de mampatsiahy ny fahendrena zay nangatahana ny Solomon zany mpanjaka Solomon tamin'Andriamanitra hoe raha hitatana nyty firenen'ny Israela ty de zavatra anankiray ihany mivavaka ataoko amehoany fahendrena hitantanako an'izao vahoaka maro zao de ny sotoavina fahatelo zany dia mampatsiahy ny lokomena amin'ny sainam-pirenentsika zany dia ny menamena ny tanindrazana ny fitiava-tanindrazana ny fihavanana satria zay misaraka fasika fa zay mitambatra vato zay zany a ny spécificité voalohany ny ekma zany tena mampita an'izay le hoe ny valeur fondamentale zay zany sotoavina fototra faharoa manarakaraka an'izay zany de zao matetika ny sekoly dia spécialité ray ihany no tena hoe mamafy an'le olona zany fa ato amin'ny ekma zany de zay nanaovan'ny ekma hoe ingénieur manager satria any amin'ny orinasa zany tsady ilana ny science de l'ingénieur no ilana zany ny fahaizana mitapaka dia avariny première année zany na de manao ingénieurat technique ara le mpianatra zany manam-pahatonga ny 5e année de efa manana base izy amin'ny resaka management zany am'le izy zany zay zany ny ataony hoe formule jumelée science de l'ingénieur et management zay ny mahatonga ny hoe rehefa tonga any amin'ny 5e année zany dikan'izay de efa amena ny base ny fitatahana na leadership io zany hoe le olona zany sady feheziny ny spécialité amin'ny maha-ingénieur anazy na amin'ny manager azy fa manana vision élargie zany izy amin'ny resaka leadership aménagement du territoire amin'ny resaka capacité de négociation satria io zany tena mahafaible zany any malagasy mahatonga ny industrialisation ny Madagasikara zany sy ny famoronana orinasa zany tsy ampy eto Madagasikara zany zay capacité de négociation zay zany le science zany ahatonga n'le olona zany tena hoe olona sady productif no azo antoka no afaka tena hoe mifampitana zany amin'ny any ivelany zany fa tsy ambakaina